Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy tonga sao tao anatin'ny fandarana mikolo hevitra amin'ity zoma alina ity. Isan'ny malaza amin'izao fotoana izao ny grevy isan-karazany miseho amin'ny resapan-draharaham-panjakana isan-tsokajiny. Malaza ihany koa ny fiakaran'ny vidim-piainana nefa misy tafakatra hatramin'ny 2,000 ny kilaon'ny vary. Isan'ny loha hevitra mafana amin'izao fotoana izao avokoa izany saingy somary akabana kely isika hijery ny fivoaran'ny vaovao amin'ny herinandro ho avy io dia hitondrantsika ady hevitra ny mahakasika an'ireo fa amin'izao fotoana izao saika adino na ihany koa mety ihany koa ataoko anaty frangisosina hoe inina tsy de resana loatra ny resaka bois de rose izahay mpanao gazety dia maray antso maro samihafa fitarainana maro samihafa fampitambavao maro samihafa avy any amin'ny faritra ny amin'ny hoe mitohy isan'andro zany amin'izao fotoana izao amin'ny faritra maromaro atsinanana avaratra atsinanany nosy iny saingy rehefa manontany tompona ndraikitra dia somary mifanohitra amin'izay ny valiteny na hoe tsy misy na efa ezahana efa voafe na miezaka fiezana ilay saingy tsy misy ny antseham-piriam-bavao azo mahakasika izany noho izany dia ho resantsika manokana resaka bois de rose amin'ity aliny zoma ity manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany manambahiny isika atao anatin'ny fandarana mikolo hevitra avy ato amin'ny ankaviako ato Andriamatoa Andriamanga Andry Ralamson coordonnateur national mpandrindra national ny Alliance Voargasy miarahaba anao tompoko tonga sao tanatin'ny fandarana. Miarahaba iankiatsa dia miarahaba ny mpijery mikolo hevitra ny tokantrano any koa. Efa intsika manaraka avy ato amin'ny ankavanako ato dia ny colonel Robvelo Marie Michel socio-économiste izy dia misolo tena ny amical na ny fikambanany ny amical de CST sénateur de Madagascar misaotra anao tompoko na maliantsy. Misaotra anareo aloha nanasa ary dia miarahaba ny enikaja miarahaba koa ny mpijery ny télévision Cool TV eran'ny Madagasikara. Sady mandeha amin'ny onjam-peo tsika ny mandeha amin'ny fahita lavitra mandeha amin'ny internet no hita amin'izay rehetrarehetra zay indrindra manko na tonga teny hoe Madagasikara. Ny vahintsika fahatelo amin'ity ariva ity dia Andriamatoa Rakotonirina Aimé Joseph, ingénieur des eaux et forêts, président des corps forestiers de l'administration forestière tonga sao tanatin'ny fandarana mikolo hevitra tompoko. Salama tompoko ary misaotra nanasa ary miarahaba ny mpiaino sy ny mpijery rehetrarehetra zay mety mahita an'izao fandarana zao. Ezahana afenina ve ny mahakasika ny raharaha bois de rose na ny andramena fantaniana maromaro aloha zany mbola andrasan'ny olo-pirenena valiny hatramin'izao atao ahoana ireo bois de rose efa misy amin'izao fotoana izao. Inona ny fepetra raisina aiza ihany le gros bonnet samihafa izay fantatra fa misy moa zany ny mpanambola manao azy io matoa izy io mitohy tsy mbola misy de fivoarana hita maso mivaingana hita maso na voatsapa mivaingana loatra ny mahakasika izany rehetra izany izay no antony resantsika fa hoe tsika manomboka azy niezaka izay nanontany ny olo-pirenena tsotrany amin'ny hoe ahoana ny hevitra izy ireo mahakasika ny fifanoherany vaovao izay azo mahakasika ny bois de rose misy ny fanoronana azy ity sa efa voafy amin'izao fotoana izao milaza ny heviny ny olon-tsotra mahakasika izany. Endriky ny tanàna aloha ny kara vaovao manana vaizana farafaratsy jery ny lafiny rehetrarehetra izy na raha momba an'izay fifanoheran'izay moa zany dia zareo any moa zany izy ny any mahita ny eny toerana matoa izy zany milaza fa mbola misy le izy dia mino sy manantena fa marina zany zavatra lazainy zany fa raha ohatra hoe lovatsofina sy ny fioran-tsofina fotsiny no entsika eto Antananarivo dia aleo tsisy ohatran'ny maso mahita angamba dia mino aho fa matory zareo any malaza zany mbola mandeha zany zavatra zany dia misy zany zavatra any ary konge hoe matoa lazainy eto hoe tsy misy le izy amin'izao toetrandro ka iainantsika izao mbola sarotra mamoaka vaovao eto firenentsika satria mbola tsy dia malalaka loatra ny fampitambavao eto amintsika. Araka ny hevitro zay dia ohatran'ny hoe le olona no mahita dia mahita maso tsy afaka andaingy tany eto toerana zany tsy mahita dia afaka manadio tena raha ohatra arakaraka ny fitiavany fitondrana sy ny namany zay mety mahatonga an'izay. Miresaka momba ny eto amintsika moa zany lasa ohatran'ny hoe voasokajy any amin'ny zavatra ohatran'ny hoe saripady tsy afaka risahana
Ny antony dia satria mbola misy an'ireny vaovao reny eno anaty gazety ena manjery hoe misy sambo mbola nitantena naka misy sambo mbola tratary dikan'izay mbola misy zany le zavatra ary matetika ny zavatra rehefa mbola misy na dia misy ary ny ady atao ety seroa mato mbola misy re zavatra reny le tena le mpanao an'le izy le tena le numéro 1 zay zany filazazy na numéro 2 reny zany mbola tsy tratrany dikan'izay zany tsy maintsy dommages collatéraux mibitsaka raha misy ny olona hoe reto voarory tamin'izao dommages collatéraux daholo rehefa tsy reny zany no tena atidoha amin'le izy zay zany ny hevitro momba le izy tena marina tena misy tokoa le izy mandeha fa ny eo amin'ny lafin'ny sampitondra ny mahatonga le izy fiverako anazy satria ny mpiandraikitra any amin'ny faritra dia manao taritra temy lehibe dia ny lehibe no manome alalana fa tsy hoe ny any amin'ny faritra kory no tsy mahafantatra hoe misy sy tsy misy le izy tena mahalala ny any amin'ny faritra mahalala ary mahita maso ny olona isan'andro miteny mahita maso hoe ry misy miainga fa ny any amin'ny faritra miteny hoe manontany eny aty amin'ny foibe zay laza sa tsy laza dia ny aty miteny hoe aza tenenina zay ngamba ny tena hoe raha ohatra ka tsorona le izy le aty amin'ny foibe ny mahafantatra ny fisin'le izy fa izy no minitsy mahalala zay ny hevitry ny olotsotra sendra ny mpanao gazety nisy tamin'izy ireny moa ny safidy mihitsy ny amin'ny hoe aleo mba tsy atao fantatra ny endrikay dia somary tsy maintsy narirana zareo nalaina sary zany ao anatin'izay andriamato Andriamanga Andro Ralamson saika hitovizany na ny mpanome vaovao anay any amin'ny faritra ary tena ohatrany hoe matahotra zany ry amin'ny hoe ahoana no avy raha manome an'ilay vaovao izy na ho any mpanao gazety apetraka aminao fanontaniana ahoana marina izy io mitohy izy io sa efa voafehy amin'izao fotoana zao raha ny vaovao voarainareo ny alliance markazety raha ny vaovao voarainay aloha ary nametraka mihitsy zay le fakana vaovao ohatr'izay satria matahotra ny olona araka ny tenenao no ny tanjakarabolan'ireo ataontsika hoe mpanondrana tsy ara-dalandreo zava-misy misy dia tsisy dia misy dia tsisy inona ny atony mahatonga an'izay misy rehefa ataontsika hoe monsieur lase kely le fanjakana vao manomana opération ianao dia tsisy indray le izy satria tonga alohan'ny vaovao tonga alohan'ny vaovao dia aveo indray voafetra rabola moa zany dia aveo tsisy indray dia aveo rehefa miala miverina vany tsika koa moa tsy dia ampy fitaovana raha teo rehefa miala tany ny ataontsika hoe mpanara-maso an'ireny ranomasina ireny dia miverina indray zareo dia le izy zany zay moa zany ao anatin'izay dia miezaka manampy zay manosika amin'ny fanjakana zay andray andraikitra dia manome information zay fa zareo koa somary fetsy no tsika koa ngamba ndraindray fetsy hoe ahoana zay le sahako aminao zay hoe manana ny système d'information koa izy mahafantatra vaovao mialohantsika koa izy fantany hoe isy indray zao ny patrouille isy indray zao ny fisavana ka zay mahatonga anay hoe ny vahaolana amin'izy io ao le fanenjena ny an-dranomasina fa vahaolana amin'izy io dia le any mpaniraka mihitsy no ataontsika hoe mila fehezina ho avy eo sika rehefa avy eo andriamato Rakotonirina Aimé Joseph président des corps forestiers de l'administration forestière nareo ve tsy mahatsapa hoe tena manoloanan'izany tsy mahavita ny asanareo nareo zany zay ny tena marina nareo isan'ny tompona andraikitra ao anatin'io resaka hoe fiarovana ny ala sy ny bois de rose ao anatin'izany izy io zany mbola misy sa taravela ahoana ny zavatra mitranga any amin'ny toerana misy an'izy io misaotra na ame fitenenana raha mijoreto zao ny tenako eo aloha ma technicienne ministère en plus n'izay tika zay zavatra zay raha ohatra ma technicienne fotsiny iresahako eto tsy maintsy miera amin'ny lehibeako fa no ma président syndicat sady technicienne no iresahako eto ka za aloha dia manamafy tsara mihitsiny fa manao fananina amin'ny fanjakana amin'ity zavatra ity io zavatra io dia mola misy hatramin'izao misy improvisation ataon'ny zala ihany nefa rehefa dinihako la improvisation
ny maly any no miverina tsarotsika angambany nisy teto firenena namborona an'ireo comité de pilotage foanana iny andrendrenany amin'iny dia nandeha indray ny comité interministériel dia nisariako ny saina fotsiny zavatra farazay trotra teo ny comité de pilotage pendant 2 ans inona ny zavatra nisongadina inona ny zavatra nitranga fa ho anahy mbola misy an'le trafikana bois de rose hatramin'izao ary tsy mbola misy olona voasambotra mandrakitry androany le gros bonnet araka nazay natrangana indray ny comité interministériel heritaona zay nananganana azy inona indray mbola hiteo tsy mbola le résultat hita teo aloha ihany nany tsisy gros bonnet ho tratra ny trafika mandeha foana andro amin'analina io angamba ny alliance fargasy dia isorako azy aloha voalohany indrindra satria manetsitra izy fa le fanjakana mihitsy ny tena tsy vonona ka zay matsy nanaovako le fialatry ny tany voalohany tsy amin'ny mateknisianina any resahako eto matahotra ihany keo tsy za ndray rehefa natao hitona syndicat zany ny asana syndicat dia mara-pahafaty mitolona foana satria tsy maintsy tsitolomana tsy maintsy misiana fa tsy misy hoe janona ketry syndicat aloha rapitso noho izany ny rehefa manao syndicat zany voalohany indrindra tsy maintsy manana charisme ianao charmant rehefa manana le charisme zay ianao dia zay no manosika anao anao n'le zavatra ka ninonino zany tsy misy atahorana anao raha matahotra ianao aza mitondra syndicat eny azy andriamatoa ny colonel Robevelo Marie Michel socio-économiste manakambary ianao fantanina mitovy any manolona ny rehefa nieno ny fanadihadiana teo dia tsika malagasy moa tsy tonga dia mahitsy fiteny zay tsy mpanao an'izay tsika misy karazana vahoaka ohatran'izany ny camerounais ny japonais rehefa mimetraka fanontaniana dia fanontaniana ihany koa no avaliny azy nefa midika zavatra zay le fanontaniana moa dia ataony teo iny zao dia tsy miteny izy fa manamafy izy fa misy le izy zany hoe raha notaniana profo izy tsy sahiteny izy fa fatany fa misy le izy ko za hoe misy le zavatra ary matoa be no menimenina midradradraja tsisy ary dia misy tokoa le izy zay nga manao sola zany hoe ahoana ny tsabona azy eto kosa aloha dia manao hoe za aloha dia manao tomponatoka daholo ny rehetrarehetra amin'io fomba fiteny malagasy moa no hoe raha matsatso ny lohan'ny fary dia ratsy le fary fa apiko le izy rehefa ratsy koa ny any amin'ny fotony matsatso ny any amin'ny lohany zay no apiko anazy angamany zay asa mbola lava moa ny diditsika mbola tonga any tsika etra hoe ahoana ny fomba mety tsabonany zany ka eo mihitsy ny fanontaniana berako ny mato Andriamanga hoe inona ny tena mahatonga le fahasarotany le izy ny antony dia zao efa atao anaty repoblika ara-dalanitsika amin'izao fotaona zao fa inona ny mahasarotra an'izy io aloha ngambany avy hatrany dia teneny hoe tsy sarotra misy vaolana tena mora zay foana manko ny zahantsika ampidirinao an-tsainy olona hoe sarotra le izy ka tsy misy voasambotra treto le nefa ny fampanantenana hoe igetsika mafy zay praministra vaovao zao mbola nanamafy an'izay ihany keo zao zavatra anankiray fotsiny no resahako eto hoe vaolana anankiray amin'izy io hitenenantsika hoe tsy sarotra manana fitaovantsika anajanonana an'io dia tsino zany fa ny lalàna ananantsika ny lalàna tsy manambolitsika anenjehana andreo le lalàna zay resantsika fitaovana io dia fahafahantsika mahazo vola satria raha misy tratra ohatra zany ka mandoa avroeny miazo eny amin'ny fotsiny zay dia fa afaka hafa ividianantsika vetety anakaramaina andreo mpiandry andreo park reo dia ny farany fahatelo resaka ataontsika hoe ara-tsaina le izy rehefa ny ankehitriny mako zava-misy dia zao hoe ohatrany lasa manjakazaka reo oloreo satria tsy voasazy mihitsy ka raha efa voasazy rehefa miatra amin'ny lalàna tsy hoe fananina te anenjika olona be fahatany akory fa ny lalànantsika ihany mampiaritsika dia ho hitan'ny mpiarabelona fa tsy zavatra tsy fanao io zay zany no any amin'le tena resaka fampiarana ny lalàna any amin'le ataontsika mihitsy ary hoe any amin'ny fitsarana mihitsy ny tena fototra ahafahana manajanona an'izy io fa raha ny 5500 kilomètre de côte tsika raha ny eti manana amin'izao aloha
sarotra ho atsika no hiaro an'izany sy ny 6 millions d'hectare na aire protégé sarotra be ny anakarama olona metraka manodidina nyreny valajavaboary reny fa kosa zay manao manara-dalàna dia akasitrahana fa zay tsy manara-dalàna dia ampiarina ny lalàna zay no hita hoe tena vahaolana akaiky indrindra amin'izy io raha tsorina ve miteny mazava zany ianao hoe tsy mampiatra ny lalàna fitondram-panjakana amin'izao fotoana ny zava-misy aloha dia mazava be le tenen'le ordonnance natao hanenjehana an'io bois de rose io le sazy zany tamin'ny 2011 ary no navaoka zay zany hoe nandritra ny tetezamita mazava be le izy hoe migadra roa ka hatramin'ny 5 taona tranomaizina dia mandoa afo roa eny ny vidiny ny azo ny ankehitriny aloha mbola tsy naheno izahay hoe nisy nigadra roa ka hatramin'ny 5 taona tranomaizina dia nandoa afo roa eny an'izay azo tratra teny amin'izay ary tiako mariana fa mitovy ny sazy ao anatin'ny ordonnance omena ny praitsykombakomba sy ny mpaniraka zany hoe na mety pitatitra ianao na mety intermédiaire ianao dia mety hiaran'izay zavatra izay ihany koa tamin'ny fotoanany tetezamita namohana ny ordonnance io midika ve zay makolonel hoe mafimafy kokoa raha tamin'ny fotoanany tetezamita na nanjehana an'le bois de rose reo no ny amin'izao hoe fanjakana ataoko anaty fanakisosona zany satria zay ny tena fiantsonana azy hoe fa legal amin'ny sehatra iraisam-pirenena misy marina itofisako hevitra ny fitenin'ny Andriamatoandro teo hoe lalàna fa zao no izy apiko ndray le izy manao hoe izy ny tena atao ampiatra ny lalàna ka itsikera ary sambotra andreny zavatra reny eo no ataoko hoe tsara le lalàna fa mila courage politika ampiarina an'io le courage politique angamba do tenenitra ohatra ohatsiny hoe ny rafitra eto amintsika anie dia napetraka fotsiny amin'ny hoe zareo police judiciaire mpanenjika ny rarany gendarme ny ingénieur forestier dia ny fitsarana fa le olona tena tompon'le zavatra tsy mbola tafiditra ao anatin'lay hoe amin'ny teny frantsay izy manao hoe ohatrany hoe tsy mikasokasy zany fa milaza aminao Andriamatoa enikajy fa raha tena mipetraka ny atao hoe décentralisation fahefana any amin'ny fotony tsy le décentralisation kisarisary tsy kisarisary mialatsiny afo za hoe tsy fantako moa zay tena hevitry ny ministère ny intérieur fa raha le kisarisary fotsiny hoe fizarazarana toerana irano napetraka ry rano napetraka ry fa mifahefana tiany tsy zay fa le décentralisation lazaiko any amin'ny fotony mihitsy fananany any amin'ny fotony io milaza aminao fa raha ohatra le fokon'olona ao na le fokotany ao na le commune ao fatany fe anazy io tsy misy vola miditra amina ry ary fa tapatapana fotsiny manenjika an'ireny olo reny izy rehefa anana ny fahefana zany hoe mila décentralisation budgétaire sinjarany ary tsy amelany mihitsy io fa mety anaovany dinana io ny dina hoe zay olona manao zao dia sagina mety amafisina raha le teniny tamin'ny ordonnance teo ary dia mety voalazo anatin'ny dinana tsy maintsy entina fitsarana le izy ary dia ho anara-maso mihitsy le izy zareo mety ho partie civile mihitsy ao anatin'le izy mihitsy ny anerin'ny procureur anao ny action publique hoe iranona nanao an'ity fangamanareo ao anatin'ny syndicat Andriamatoa arakotonirina Jean Aimé Joseph tsy afaka mampatsiana manafaingana le fampiarana an'le ordonnance le lalàna io akoatra ny mahasyndicat sy ny anina dia eo mahateknisianina fa ny tena koa miaraka amin'ny vice président syndicat dia anisan'ny mpampianatra nyity législation forestier ty eo amin'ny forêt ny voalaza ny lalàna araka lazainy azy teo mazava tsara mihitsy no azo sur plan ny voalaza n'iny ordonnance tsisy fanonranina misy fanangana fa le fanjakana mihitsy ny manao fananina ao inona ny antony voalohany iny aloha nahita ve anao tao amin'ny io forêt misahana ny bois de rose mba nahita hoe inona ministre ka ingénieur ny forêt tsy misy zany satria anahirana za ingénieur ny forêt tokoa no ministre ao no azo atao ny gros bonnet rehetrarehetra dia zay ny antony zay le fananina lazaiko fa ziknao fa raha ohatra tsy anangana gouvernement tsisy apiditra ingénieur ny forêt ao amin'io ministère io dia zay nolazay hoe fananina ny lalàntsika dia manana ny ara-dalàna fa tiako tropihana akoatra ny lalàna koa dia ny fitantanana io raha ataonao olona be dia be tsy mety hoe zay le comité interministériel miara mitantanao ditrany dia lasa oatra nreny le hoe conseil d'administration reny dia dividende miara-mihinanao daoly sarotra be zay zavatra zay fa aleo olona anankiray dia ampio fotsiny le olona anankiray mifanatanterahana zay zavatra eritrerety ny tantanana an'izy fa raha vao mpitantana be dia be dia
na 50 taona ary tsy de dia manana task force comité de pilotage comité interministériel na 50 taona ary tsy voavahatsika bois de rose io fa manana fotsiny volonté politique hoe foanireo rafitry reo dia arao zavatra tokony atao zavatra tokony atao nge dia tsotra be raha ohatra reo bois de rose rehetrarehetra reo recensé daholo doly localisé dans l'espace et dans le temps ary fantatra ny tompony anaovana procès verbal zany dia raisina tsoratra zay raha misy bois de rose mandeha ny rahapisy dia vetsary dia fantatra hoe nendranina nandeha ka zay iny zay mampianany lalàna fa atram'izao zay matsy nanendreko an'le comité de pilotage sy ny comité interministériel pendant 3 ans veranga dia tsy vita ny vérification des stocks fotsiny fa lazaiko aminareo fa le stock saisie dradradradraй tsy hoe tokony vola ananina zao efa tsy aotsony ny atsasak'ireo fa raha tsy ao ny atsasak'ireo tsy vitan'izany hoe tsy ao dia samymiana fa enjehana zay hoe anina satria reny zavatra saisie reny dia manana gardien séquestre io gardien séquestre io manana ny ataony nazay masina gardien séquestre koa olona madinika azy tereny lehibe amoakan'izy fa le vola le resabola tsy inona ao anatin'izay na ny gardien séquestre nde mahazo vola ary tompona ndraikitra mihitsy izy zavoavery io zavatra ireo fa tsy te hoany tsy anao an'le izy fa raha ohatra hoe tena anenjika an'io tsy te dia andao atao ny vérification des stocks reo bois saisie mbola aodoly ve rehefa tsy ao raisina fepetra dia misy le bois déclaré voaka le ordonnance 2011-001 iny dia voalaza atao hoe tsy maintsy manao déclaration stock ny olona fa zay olona tsy manao déclaration de stock dia enjehany lalàna inona ny zavatra nitsanga le olona nanao déclaration de stock tsy nivérifieny hoe marina tokoa ve zavatra ny déclaration reo sa tsy marina le olona tsy nanao déclaration tsy nisy fanendrena tamy teo na anankiray ary dia eo le mandeha le spéculation zay le azo mivoaka rehetrarehetra reo avy amin'le bois déclaré sy le bois non déclaré dia mbola misy avy be dehibe koa milevina any anaty alany inona tsy anaovana saisie andreny no zany zany misy volonté politique tsy maintsy raisina hoe ho an'ireo azo déclaré sy non déclaré reo avy hatrany dia raiso azo tsy ara-dalàna reo ataovy saisie avy hatrany koa reo ameo gardien séquestre reo mandrapa varotra azy misy tena ikena tokotra le hoe mila volonté politique ary mbola ampinay hoe avadio asa le volonté politique zay zany tsy ampy teto amintsika teto fa kosa ny tsy tovizako hevitra kely amin'ny zareo avao amin'ny corps de andriamatoa Aimé Joseph moa fetsoka anazy moa zany fa tsy corps forestier dia aminay izy io tena tsy adina ministera tokana tsy adiny ministera ny tontolo iainana rery izy io satria araka ny teneko anao teo raha mahatratra ary ministera ny tontolo iainana ka goragorany any amin'ny fitsarana zao tsika lasa raha tadidinareo fa efa nisy fotoana tamin'ny andron'ny prime ministre Omer Berzika tamin'ny nanao famindram-pitantanana dia nanome anarana maromaro izy hoe reto efa nivoana didim-pitsarana reto efa enjehana fa ohatrany nangingina le zavatra zany hoe ilaina le interministériel ary zay moa zany na ataontsika tsy faly tsy hoe tsy nafaly fa anisan'ny nakasitrahanay tsy nampaninina anay mihitsy nandravanan'le comité de pilotage satria tamindreny consultatif zany hoe fakana hevitra fa tsy afaka manao ninina fa tia interministériel la raha ny lalàna mimetraka ny comité interministériel io dia ministre no mipetraka ao fa tsy représentant zany hoe tsy olona mbola andeha hierany amin'le ministre zany fa olona ministre afaka avy hatrany dia mandray fanapahan-kevitra rehefa mivory zareo dia afaka mandray fanapahan-kevitra dia hitanay hoe zay ny metimety kokoa tamin'le izy satria avy hatrany dia mandeha ny décision ny zava-misy kosa aloha amin'izao fotoana moa zany tsika mbola mitoly izy mbola mila fanatsarana koa ngamba zany ny fomba fiasa eto amin'ity firenena ity fanatsarana ny fomba fiasa eto amin'ity firenena ity ny filoham-pirenena tamin'ny 5 janoary 2024 nanao fianianana dia namerimerina ary nanindry manokana ao anatin'ny teboka telo goavana
amin'ny politika mpitantanany mahakasika ny hoe ahoana ny fomba hitondran'ny firenena ny resaka lalàna teo a voaresaka indrindra ao anatin'izany arahantsika vetivety ny kabara filoham-pirenena ampahany tamin'ny 20 janoary 2024. Iantehitra ny tokotelo mamasan'andro mandrafitra ny fotodrafitra asako aho dia ny fandripahalemana ny fitsarana tsy mitanila ary ny ady amin'ny kolikoly ny famerenana ny fifampitokisan'ny vahoaka sy ny fanjakana no miantoka ny fandripahalemana ho an'ny olona sy ny fananany mandritra ny fotoana rehetra. Ny filoham-pirenena malagasy fitsarana fandripahalemana dia fitsarana dia ady amin'ny kolikoly. Ny colonel Robvelo Marie Michel aiza ho aiza zany tsika amin'izao fotoana izao a raha izay ny kabara filoham-pirenena tamin'ny 20 janoary 2024. Isy menga mandray teny fa ao anatina miala teny ity nao dolazain'ny olona hoe le rangaha io ve tezana tany amin'ny firaisana sovietika sa taiza za aloha tsy nandeha tany mbola tsy nandeha tany na dia miteny russe zao a amin'ny foto-kevitra marxiste ray ny vahoaka no miteraka fanjakana fa raha ohatra atsika mbola nanana le fomba fisainana bourgeois capitaliste hoe hafa ny fanjakana hafa ny vahoaka dia miteraka fifanoherana zay. Inona ny idiran'izay amin'le kabara hoany ho avy any koa raha ohatra ka tsy raisy ny fitondram-panjakana izany hoe le mpitondra eo ohatra ny anisan'ny fanjakana ny vahoaka dia izy foa ny fifanoherana io satria izy hoe anidrareo fanjakana zany fa tsy anay ary zay eneny mahatonga hiteny foana an'le hoe meony any amin'ny fotony fahefana décentralisation fa raha any amin'ny fotony fahefana décentralisation ry zareo ihany miaro an'io fananana io satria fananana io zay angambany amin'iny ny amin'izay ny idirako le tenin'ny namana Joseph Meteo amin'le localisation marina tokotra n'le izy ny tsy tovizako hoe zavondrosana angamba amin'le hoe rehefa ministre ny tafika dia tsy maintsy miaramila rehefa ministre ny fitsarana dia tsy maintsy mpitsara rehefa ministre ny tontolony any dia tsy maintsy ingénieur forêt za aloha tsy dia miditra amin'izay fo za hoe hafa ny toeran'ny politika hafa ny toeran'ny teknisianna fa kosa hoe aoka le manao politika anaraka ny fijery ny teknisianna ary aoka le teknisianna tsy atahotra ny teny hoe zao ny tsy mety amin'ny fanaovana olanao amin'ny fananatany koa zay zany olanao amin'ny fananatany zay olanao amin'ny trésor zay olana any amin'ny rehetrarehetra zay fa itsika tsy sahala oatra zay arolana amin'ny fanaovana politika koa sa misy société civile zay tsy tokony hanao politika lasa mitsabaka any amin'ny raha politika nefa araka ny définition nomeny Gramsci tamin'ny taona 1925 ny société civile tsy natao hanao politika fa ny société civile ijoro anindrona ny mpanao politika raha misy tsy mety ataony mpanao politika zay ngany amin'ny ivereriko fa tsy any moa ny tena lasa sahirantsika bois de rose fa lasa sahirantsika bois de rose le resaka recensement tao le recensement ny azy moa niraisiny fotsiny amin'le recensement sy bois de rose any eta any anaty ala ary marina tokoa zany zao moa ny stock lasa stock zéro élastique androany zéro raha pitsy misy mitoka misy manolo le eo zay misy manolo ka zay no ataoko hoe za tena miditra raisonnement ataoko hoe fijery macroéconomie bebe koa rehefa miteny hoe localisation recensement toy za hoe zavatra tokony ho hita any amin'iny state zany rehetrarehetra zany miaraka amin'ny teknisany zao ny velaran-tany misy bois de rose zao ny misy bois de rose ao araka zaho tsy ingénieur forestier fa araka ny lazaina tamiko aloha dia io bois de rose io koa nge misy fotoana ihany tsy maintsy trandrahana satria potika fotsiny eo izy dia lasa arena simba fotsiny zay amin'izay fotoana zay fantatra hoe atsy ny misy an'izao tokony ho trandrahana reto tsy azo trandrahana mihitsy satria zavatra tena mbola voarena mitsiry reto zay localisation de richesse zay no ataontsika hoe avadika valeur vola bon angamba tsy setra ny androany ny resaka mbola misy setra hafa resantsika nireny resaka hoe fanorenana vola amin'ny alalan'ny hoe midy sy ny karazany angamba fa mbola idirantsika rehefa viony hoe ahoana raha ohatra ka avadika ho atao akora ampiasaina ahodiny atao toerana ny bois de rose ono manoloana le kabara filoham-pirenena teo ndray matora Coutini Rinémé Joseph ianao ny teny hoe ny fanjakana mihitsy ny tsy ianao ny filoham-pirenena nefa tena tapa-kevitra hoe ady mikolikoly lalàna sy ny sisa aiza ho aiza ny zava-misy amin'izao fotoana zao dindranoko le teny andro teo hoe volonté politique tsy ampy efa reny volonté politique anao zavatra asa le izy dia zay masy no anina satria tsy nampitrovy hevitra lay ro lavitra dia
zany hoe ny jeren'le fin hoe roa taona teo ny comité de pilotage eritaona teo ny any eritaona mahery zao ny comité interministériel telo taona dia mba manontany a inona ny zavatra fahatosoana nisy teo amin'le trafikana bois de rose moa ve tsy mbola misy ihany le izy moa ve tsy mbola voasambotra ihany le olona tena manao an'le izy dia lasa saina zany hoe so dia mba tokony forestier za tsy miresaka corporatisme fa na ny ministère forêt zao a misy secteur efatra ao écologie environnement mer forêt oe forêt moa mahazatra ny satria na nesoronarany eo zay ingénieur dia zo zay forêt foana no za zany any za raha mbola mieritreritra eo so dia nanalana an'le otony tsy nametrizena an'le izy zay mbaka ny arobovelo maso tany am 2004 tany dia niady mafy amin'ny tao fitrandrahany tony ena naharitra ela mihitsy nanaovanay tanatina atelier fa aisytsika e toatra geste technique fotsiny mibetraka fa atao tsitsy zay hoe nandroso teritsika na nandrosona kaiza fa ohatrany alay-pisaina zay hoe maninona tokoa moa raha ohatra mba metin'le forestier izy dia aloha hitany vahoaka otra ray vahoaka eo e fa tsy resaka corporatisme fa ny fahitana an'le izy hoe mipersista ela loatra le problème bois de rose efa nandalo teo zao zay mety karazana mpitondra rehetrarehetra nanao mitondra le ministera tsy nahava fa mbola tsy nandalo teo ny ingénieur forêt so dia tokony andalo eo izy so tokony andalo eo zay mahany io colonel raha raisina amin'izay aloha misy mariny any kosa ny tenin'ny Joseph Aimé satria hoe nitsikera fotsiny zareo fa mémoire fa ataony fa tsy tiany no tiako arleo tongavana fa misaotra azy nampatsiah an'le hoe zavatra efa natao ny problème misy dia zao ary eo no tsy niavako ny fanjakana tokotrany tamin'ny taona 2004 na 2003 iny nanao tsika le hoe table ronde maro ny sosokevitra ny voaka tao ary be dia be ny hevitra tsara ny voaka tao fa firy tamin'ireny ny tanterahan'ny fitondram-panjakana ny fandimby teo na ny tamin'izany fotoana zany fitrandrana bois de rose sy tsy bois de rose zany no resahana fa bois précieux rehetrarehetra ebene palissandre efa hatrany anie fanapahana ala amin'ny tsisy antony zany efa niseho taloha dia efa nisy zany hoe sosokevitra zao atao fa eo lelana le volonté politique raha izay faharoan'izay zany hoe dia miteny troso koa e fa raha hoe ny fanjakana irery ihany no milaza vitan'io tsy ho vita ny fanjakana rery io raha amin'izao système sy fomban'izao fa tsy maintsy miara-miasa izy nidradradradraina foana nge ny 3P partenariat public privé dia eo no mahatonga ny tenin'izy mirala mianaka manao hoe tsara le hevitra fa arahoasa le partenariat public privé ny tamin'izany fotoanandro zany tamin'ny 2003 zany zao misy efa nivandika groupement fa syndicat izy tamin'izany syndicat national des exploitants forestiers etiko moa dia ataoko hoe mpitandrakala moa ny dikany fa avako tsara mpitandrakala sy mpijirikala ny mpijirikala ny manimba ny ala amin'izao fotoan'izao fa tsy mpitandrakala fa mpitandrakala victime koa izy amin'izao fotoan'izao satria sady tsy afaka manao izy a ny zavatra tokony hotrandrany araky ny lalàna araky ny norme fanaovana azy tsisy satria andriamato andriamangahandry ia ny anay moa zany rehefa miresaka ny 3P iny dia ny anay ampinay P anankiray farany 4P foana ny anay ary tena eo mihitsy zay mizingizina hoe tokony 4P le 4P le fomba fiteny 4P le partenariat public privé population voilà les sociétés civiles zany tianay resahana ao anatin'le population iny moa zany miandalana io ihany fa le tena ataontsika hoe tsy ampy ange hatramin'izay teto amin'ny firenena dia le fijery lavitra sy fijery mivelatra ary zay no tena mahatonga anay koa hoe nihitatra moa zao ny eo amin'ny ministera ny tontolo iainana tafiditra hatramin'ny ranomasina mila olona tsika raha amin'ny ministera io na androany zany na raha pitso na raha afaka pitso le ministera mihitsy aloha tokony atao avoavo lenta koatra ny any amin'ny firenena hafa satria raha metraka ny ary-pireneny tsika ho fanohatry ny fahampandrosoana dia io mihitsy no apetraka avoavo kokoa fa mila olona manana fijery misandraga zany sy anaovana azy aloha fa le principe fotsiny dia hoe mena lanja kokoa ary ny olona mipetraka ao tokony manana fijery misy large zany ozy izy ny teny vahiny fa nena fotsiny le teny filoam-pirenena teo tiako tsongaina anatin'ile hoe
amerina indray le fifampitokisana ny zava-misy amin'izao a ary mahatonga an'io mbola hitohy a dia efa manomboka mahay vely le fifampitokisana eny fotony satria dradradradraina voarara zéro tolérance sy ny rehetrarehetra ny zavatra hitan'ny olona eny fotony a iny hoe androany misy raha pitso misy manao contrôle kely dia tsisy raha afaka pitso indray veriny reto ohatrany tsy voasazy mihitsy zany ka raha tena tay amerina le fifampitokisana dia mbola averiko any amin'ny voalohany any hoe ampiaro ny lalàna zay ihany no aza atao tokony tsy ho hitany olo hoe misy an'izany impunité zany tsy eto amin'ity fireneny ity fa efa io ny lalàna napetrakitsika dia tokony ampiarany io miverina ho azy ny fitokisan'ny olona raha ty resaka boîte de rose sao dia le kolokolo kosa no efa tena latsapaka dia mandraindray kely daholo ny rehetrarehetra dia manaikinaiky daholo ny rehetrarehetra ia ny kolokolo moa zany a io a misy naiza naiza eran'izao tontolo zao tsy kolokolo ny tena ataontsika hoe fototra fa ny kolokolo ny manamafy an'io zavatra io fa le tena lefa fotom-pisaina nataontsika nge rehefa misy anankiray voatazona fotsiny ny mpanao an'io nke tsy maro e na officiel ary atelo ambe folo ny mpanao an'izy io tamin'le arrêté navoaka nisy fotoana zay hoe reto olona telo amby folo reto dia mahazo ary zany tena anisan'ny mampalahelo eto amin'ny firenena hoe tsongaina le tokony olona sasany dia ireo ihany mahazo manondrana le izy fa tsy maro fa rehefa ao anatin'io misy roa na telo le tena mpaniraka fotsiny no hiarany lalàna satria vao marina fanandika lalàna dia janona hijanona ve io amin'izay nareo amin'ny corps forestier ianareo izay misy olo tena anareo any amin'ireny faritra misy bois de rose reny fa voalaza ho isany manao kolokolo ihany koa nge ianareo anatin'le izy sao dia le motivation anareo ve ny tsy agnipisa hoe inona ny tena olana mahatonga ny satria tsy maintsy miaraka manao matoa io mbola misy mivoaka tsy afa-miala amin'izany nareo ny anapoko amin'le volonté politique sy ny famadiana asa teo anapa dia mbola ampikony any ndray koa ny fandraisana andraikitra io zany a no tokony atao mafy teo na hiditra tsy dia angamba le hoe anarana nomeny premier ministre Belgique inona nandraikitra ndraisina teo alohan'ireny anaran'ireny metaka fanontaniana ary nytea metraka fanontaniana ny premier ministre misy io premier ministre Belgique hoe ianao numéro 2 de la nation numéro 1 du ministère nalaran'ireo anaran'ireo aloha inona ny fandraisana andraikitra nataonao fa le fandraisana andraikitra koa zany be dehibe no tsy ampy tamintsika teto ary dia za tsy hiaro forestier satria ny syndicat masy dia anao zay atraran'le secteur ny zava-misy keo amin'izao fotoana zao raha vao mitrangana le ministre dia manolo olona amin'le staff inona no ataony inona ny terme de référence le olona apetrany eo tamin'ny laka misy teo zao no nanolo olona be dehibe ny ao anatin'ny nomination ny izy any fa ao anatin'ny ministère mihitsy ny dirako inona ny terme de référence atao ao zay olona azo baikona no atao ao hoe ty anaraka an'izay ataoko ary ny tena zava-dozany nandray olona mbola tsy mahay ingénieur forestier fa telopolo taona mahery ny ainako amin'izany fa raha ohatra kosa ingénieur forestier vao efa bolana ny dirany tao anatin'ny administration dia atao directeur régional ary zava-doza any nalandrofo masiravina be dia zany olona vao stagiaire efa bolana ny lesany dia atao directeur régional ao analandrofo amin'io analandrofo mamay be mananara sy maroatretra io dia misy volonté ve aloha zay no apetrako amin'le olona ary an'le olona nanendry azy andray andraiky sa vizy amin'ny zavatra rehetrarehetra zay bourde mety ataony boikely io ao satria hitatana olona ny io ao e hitatana fitaovana ny io hitatana vola ao io dia efa bolana ianao draiza no aizanao an'izany e dia zay no zay hoe tsika mihitsy zany a rehefa miteniteny hoe ohatra ny tena manana volonté avatitra asy izy tseo fandraisana andraikitra tseo dia za koa ny tena ny ingénieur forestier ianao masahi anao rehefa tenireny olona rehefa tsy vitanao dia andraso aloha iandrikely vetivety fa tsy ho vitako io fa raha ohatra ingénieur forestier
vous êtes les techniciens en la matière ho baikomin'ny nanao imc amin'ny mpanao politique tsy gaga raha maty le secteur tsy gaga raha tsy soavaly ny olona bois de rose zany tsy manala any technicianna fa ny technicianna koa mandraisa ianao andraikitra ary mahalala amiteny hoe tsy mety zany de amin'nisitra zao fandehany ty misy lalany ty lalany ty tsy maintsy arahany zay zany a angatahako le lafako faladira azo atao aminareo forestier rehetrarehetra mitsangano ny forestier tsy matahotra so limogé vazivazy rehefa to socio économiste ny colonel Robevelo fanotaniko mifanaraka amin'izay rehetrarehetra sao de any am'le vola ampiasaina manodidina amin'ny bois de rose kosa ny tokony ho tadiavinaro hoe avy aiza de makaiza eto amin'ny firenena ihany reo ny tena miparitaka tsy azoko le fanontaniana hoe vola so de zay ny tokony ho jerena fa namanakaiky kokoa na manafaingana le fanenjehana le fanaovana bois de rose zany hoe satria natina tsy tiana misy vola ampidiriny bois de rose eto izay vola tsy mandalo amin'ny kitapo-bola mpanjakana misy iny aloha de misy tokotrany fa hoe tsy mandalo amin'ny kitapo-bola mpanjakana fa mandalo any aiza le izy ny mandeha zany mino fa de any mandalo any amin'ny zavatra tsy mazava le izy ary zay ny tokony arahany samy finina maso tsara hoe aiza reny vola reny niditra taiza reny vola reny miditra moa zay amin'ny cadre fitondrana-ny économie globale amin'ny firenena mihitsy eo nge ny mahatonga an'le hoe tokony ezaka aloha ny fanjakana imotive aporisika apodya ny devise rehetrarehetra andreo manao exportation eto amin'ny firenena raha mazava zay anisan'ny hoe misy lalàna an'izay fa zay anisan'le lalàna tsy ampiarina fa raha ohatra mazava hoe zao ny devise nampidiriny ranona izy de nanondrana zao ty kosa totrany tsy nanonana zao zay zao de fahitana hoe misy tsy mety eo raha ohatra le olona ka napiditra devise raha ohatra indray tonga le devise de mba fatarina hoe ka mazava azy tokoa fa nanao an'izao izy de nanao an'izao izay rehetrarehetra zay imo mialatsiny fa tsika olombelona ne mila zavatra roa sady mila karavasy tsika ny mila karoty za anisan'ny olombelona mila an'izany satria misy zavatra zay tsy hoeritsiretiko mihitsy fa raha tsy aseho a le karoty de ry ambadika ariny izy hoe raha fa tsy manao any eo anao de karavasy de mety azakazaka amonjy an'le karoty ny tiako kokoa satria aleoko mihinana karoty zay mahazo karavasy zany hoe sady ampiarina le lalàna no de raina koa ny toe ny fotopisaina keo ny mahatsara n'le ndresaka le culture moa iandro tao hoe kolotsaina ozy izy nareo za apiako mihitsy hoe éthique et culture tamin'ny exploitant forestier zay nisy fotoana taorinany 2006 nga 2007 izy nisy financement azo ny syndicat avy amin'ny GTZ ampanao formation ny teteny Madagascar zay nampanao formation dia zavatra lehibe indrindra satria za mihitsy moa no nampianatra an'le izy ny tao anatin'le formation de ny hoe éthique la déontologie éthique aloha ny voalohany zany hoe resaka fitondrana moral ary mbola tosiko lavitra ihany tamin'ny taona 2007 koa nisy vola famatsim-bola nataony madsup mikasika ny enseignement supérieur de nisy séminaire atelier manao hoe quelle formation doctorale pour l'enseignement supérieur anisany nandray anjara tao anasaina tao ny snefma zay nisoloko tena tamin'izay fotoana zay ary namela peratra ny atao hoe zava-dehibe ny etika ny etika tsy misaraka amin'ny lalàna déontologie miainga ny etika miainga avy amin'ny kolotsaina ka marina le fiteny hoe kolotsaina tao eo miverina indray amin'le hoe any amin'le fahefana fototra any amin'le vondrona itsiraram-bahoaka fototra satria raha mipetraka ny dinany ka mipetraka ny culturany fampitaiza reo olona reo zay nge fa tsisy tsony am'izao fotoana zao tamin'ny androny taona hoe tainomby ara-tsisy mamady fa akehitriny mandosironga reo fa mivolenao rehefa tsy hita vetivety eo satria nahoana tsisy fampitokisana ary de ao anatin'izay koa nge ny motivation ny responsabilité motivation moa ny olona miresaka vola foana tsy resaka vola foana nge fa eny ilaina le resaka motivation vola fa ohatra olona hitsapa hoe idirainao fa navitan'izao efa motivation BDB zay hoe za navitan'izao nantany resaka samy finina moa ianao teo tao anatin'izay siko teny kely ngama le fanoloana olona teo iny tokosa aloha dia ozy aho hoe nahoana mo
rehefa zany lasa minisitra dia teo aloha teo a inga Joseph Noël no SG dia za lasa ministra dia no lasa ministra do za hoe lasa ianao inga Joseph Noël fa Joseph Aimé azavatra lasa ianao inga Joseph Aimé fa za ndray ianao fa nga izy io dia zany ilana etika daholy raha ny kabinetko no soloko logika zay fa raha ny teknisianina tokony eo ngambany misy lalàna mipetraka mihitsy hoe rehefa mipetraka dia amin'ny fanendrena koa mbola tiako eto a dia mialatsina fa eto aloha dia eto amin'ny miaramila retraité aminay miaramila lasa moa ny ankehitriny fa tamin'ny andronay jerena ny giradin'le olona ary ao anatin'ny giradina mitovy azy izy ny nome taloha zany ancienneté iny ny chef fa tsy ataotao foana hoe zao nisy fotoana proviseur ny sekoly anankiray ny NCMP varina nahita hoe iranona onona sorona tary satria izy chargé d'enseignement de classe exceptionnelle lasa simple mpampianatra fa le stagiaire natao directeur n'l'école anan'olombelona tsy voadona am'izay resaka samifine ianao moa teo tao anatin'ny raharaha bois de rose niezaka koa izahay nanatona ny samifine nanontany hoe fa inona mihitsy zany ny ataonareo samifine amin'ny volabe satria volabe amina milliard de milliard no kirakiraina ao anatin'le bois de rose namala fanontaniany mpanao gazety izy ny talais général ny samifine rahantsika ny fanazavana zany ny mikasika ny bois de rose moa mahabe resaka eto amin'ny firenena izy io fa izahay dia efa nanolotra antotantaratasy maro mahakasika ny bois de rose dia efa nalefanay tany amin'ny fitsarana mbola misy ampahany ao zany zay voaka atsoatsy fa dia anjaran'ny fitsarana moa zany no manao ny fanenjena ozy aho sy manao ny fanamelohana arahana fanasaziana mandraikitra ny fitsarana zay fa eto zany ny mariko ary tsy mahamenatra ahy miteny an'izany mahafantatra an'izany ny banka efa maro ireo compte zay migiazanay manodidina ny fitrandrahana ny andramena na ny bois de rose fa ny zavatra mampalahelo am'izao to efa tsisy eo tsony ireo vola tao anatin'ireo contre eo fa nahazo fa mitsorana avokoa ohatrina le vola nazo tsy tadidiko alohan'ny aben'le vola fa nisy an'la izy compte eo amin'ny firy eo koa raha tsy mahadisa ny tadidiko aloha zany hatram'izao natratra 420 ny efa nigiazana Andriamato Andriamanga fanazavany talent général nisy ahoana ny hevitra mahakasika an'ireny hoe nanjavona le vola atao anatin'le compte reny loha raha voany amin'ny banque tsisy olona ataontsika hoe tena mpanaramaso no ny banque zany na ariary ny ekara dia efa tamin'ny banque ny alehany gamba misy zavatra azo atao ihany anarahana maso an'izay zavatra manjavon'izay fa ny tiako mariana fotsiny hoe le système eto amintsika divana amin'io zavatra io na ny samifine na ny bianco dia misy fetrany koa ny andraikiny reo olonreo zany manangona proof manao enquête raha fa misy soupçon de corruption na blanchiment d'argent raha vao misy soupçon dia manao enquête manao fanadihadiana dia manolotra any fitsarana any amin'ny chaîne pénale zany any amin'izay mandeha ny dossier tsy ondre feo eniko fa misy ary ny sasany miteny mihitsy hoe alefaso any fitsarana aingana ny dossier anay am'izay izy ndray no mitaky an'le hoe alefaso any aingana ny dossier anay fa samy manana zay andraisany an'izay moa fa ataoko faraingo sosiny zay zavatra zay ny zavatra tiako resana faharoa mikasika amin'ny vola mandeha amin'ny bois de rose io dia tsy matetika izy io tsy mandalo raha telo Madagasikara aloha tsy mandalo an'ireny circuit bancaire normal ireny fa mandeha amin'ireo planina kely izy io mandeha amin'ny manety izy io ka sarotra be koa fanaraha-maso an'ireny vola ireny nisy fotoana moa zay voatsela fa vao tamin'ny herinandro ambony teo nisy délégation ny Interpol ny ao anataminay mba naka ny hevitray zany hoe ahoana fomba idina amin'ity bois de rose ity dia nanome an'izay zavatra izay ary anisy any tena jerendry zareo mihitsy io resaka fanaraha-maso ny vola sy ary tokony rahantsika maso ny fametrahana an'ity dia le hoe organe ny recouvrement des biens ny ataontsika tsara ho fantatritsika fa ny bianco afaka manao an'izany afaka misintona le vola le ataontsika hoe le azo tamin'ny kolokolo le zany le ohatra hoe nanondrana ianao dia tsy ara-dalàna fanondrananao dia nahazo vola ianao azo ny fanjakana atao ary tokony misy ataontsika hoe organe mihitsy miandraikitra an'izay io zay tratra
dia sotomina le vola efa lasany tany a sotomina any amin'ny conteneran'izao tontolo izao any a dia etotsika mpandroso ny firenena. Andriamatoa rakotonirina Aimé Joseph aloha anontany kely mahakasika le hevitry ny tale général ny samifinina teo a nanambara ihany keo Andriamatoa Andriamanga teo nakasika ny hoe tokony fandraisana andraikitra manoloana azy ireny ary fametrahana rafitra matipaika ihany keo andaminana azy manana sosokevitra ve ianareo anio eo anivon'ny corps forestier amin'le hoe ahoana ny anaovana mba hahafana mifihany le vola be miodikodina ao anatin'le resaka bois de rose. Ny rafitra ny io zany tsy maintsy apetraka rehefa mipetraka nefa n'le rafitra dia mipetraka ihany koa hoe fanendrena iza no manendry an'ireo olona ireo zay zavatra zay nefa dia efa mety miparalize n'le rafitra apetraka miankina amin'izy ireo olona ireo iza no manome ny budget an'ireo zay ny mamparalize ny système de contrôle eto amintsika eto fa raha miresaka zao hoe nisy dossier na rehefa any amin'ny tribunal vonay technicien dia tsy mbola hitanay no zay nitiatra tamin'io zay fotsiny no mipetraka ay aloha zay ihany valiteny valiteny zany hoe tsy hita le nisy volana miravana zany volana bois de rose zany amina milliard tsy mandehandeha fotsiny hoe mandravina ho azy kotikotikely oriana amin'ny olona tsotrakely ohatr'izay anao misy gestionnaire de compte aneo amin'ny banque tsy rairay avy manana gestionnaire de compteny dia hoanao moa ny zavatra anjavineo zavatra kelinao iny raha amina million kely vitsivitsy iny lehilahy lehibe ny tale général samifinina tsy andainga amin'izany fa nanjavona aloha zany le izy dia zay ka zay mihitsy hoe le nanjavona zany mametrahakolana hoe taoba asa angamba marina tona taony azo teo tsy mandalo système bancaire fa dia hoe volina tokoa zay le nanjavona zay zay mametrahako n'le ohatrany manahirany satria système bancaire fantatrao tena strict io fa na volanao hoe raha aka hainao androany aka 30 millions na apiditra 30 millions avy izy io ataonao iny io tena nazonao zany indrindra izy nanjavona dia tsy hita Andriamatoa io zao iny zao ohatra zay manko zay ny tenen'ny namana Joseph atao zay ny raisaka farany hoe ny olona rehetra rehefa misy metra vola ka misy vola avy any ivelany araka lefa mifianakaviana ho anao amin'ny banky dia misy fanontaniana apetraka aminao hoe avy aizy io ka mahagaga ihany raha ohatra vola azo amin'ny bois de rose no tsy ametrahana fanontaniana toy zay ray zay tsy miay ihany samy film tsy miay ihany bianco fa mimetraka fanontaniana hoe sao dia le madinidinika ny tratra ny tratra n'izay fanontaniana zay fa ny vaventy lehibe misy miaro any dia mety mena ambony mena ve zany ny samy film bianco dia lasa izy na zany na tsy zany azy misy lalàna angamba ny tokony amboarina dia zany hoe eo ny asala amin'ny hoe rehefa mitakotrosy ianao misy atao hoe tribunal de référé misy ny hoe opposition ka za mieritreritra hoe sao dia ao amin'ny lalàna ny procédural ny tokony amboarina amin'izao fotoana izao ka manao hoe rehefa miahihany samy finina sy ny bianco fa tsy mazava ivoly io tonga dia mandeha mifitsarana référé manao opposition tsy azo ampiasaina aloha ivoly io parapatonga ny enquête rehetrarehetra ray zay faro an'izay tsy mandalo banque marina tokoa tsy mandalo banque io fa mety zavatra mandeha panier ary eto any mametraka ny hoe devise avy aiza daholo mo reo devise erana nalakely sy erany elakely hatrany hoe manakalo devise atompoka fa nahoana no tsy canaliseny reny au niveau ny banque centrale fa sao dia misy tsikombakomba hatrany amin'ny niveau ny banque primaire l izy hoe ny aty azoko devise ty fa aloha amidy ty atakaliko ariary dia rehefa avy eo avadika re zany rehetrarehetra zany eny mila amboarina ho jerena dolidoly dia ianao koa miteny hoe miteny manko ihany tao misy interpol za dia milaza fo za hoe io zavatra tsy eto toerana ihany tsika gasy ny miady zao fanazava eto fa tsy eto toerana rery ihany io fa misy famotsino misy niveau international mafy agoavana io ary misy olona fonctionnaire amindreo international reo mihitsy mety misy mamporisika an'io zavatra io manamora azy io tsy manana anarana tsy malala profa fa miaya hoe sody zany izy io Andriamatoa Andriamanga ia tiako amafisina fotsiny zay zavatra zay efa natomboka izy io tamin'ny mbola androny anisan'ny recommandation zany
tamin'ny andro comité de pilotage hoe sezesevana ny Interpol ary zany nanisany natonga natratrarana an'ireny bois de rose tany Mombasa, tany Kenya, tany Sri Lanka, taiza koa moa le tao amin'ny sisiny Afrika sy tao Hong Kong tao amin'ny 4000 mètres cubes teo na 40 000 rondin tany hoany nitratra tany ivelany eritrereto fa vokatra fiara-miasantsika tamin'ny tany ivelany na tonga an'ireny ho tratra fa tamin'le izy teto amintsika zany mbo sahirantsika tamin'le tafavoaka le izy zany tafavoaka le izy ka zay ho any teneniko ary zay dia tena mbola mana mafy foana ray ary anisan'ny recommandation koa zany sosikevitra tsaokevitra namena tamin'izany fotoanandro ny hoe ampiarina ny lalàna na ataontsika ary amin'le tena hoe lohandoha misorona amin'izy io fa eo tsika mety tsy ho voavaly eto ngambany hoe fa maninona tokotra moa io lalàna io tsy mety voapiatra mihitsy fa efa manana vahaolana amin'izay koa zany zay rehefa tsy voapiatra ny lalàna dia ohatran'ny indray dia zay tsy hahafahan'le olona mandika lalàna no ataonay zany zao ary zay no ametrahanay le hoe système d'information ny alliance vargasy mipetraka eny atoerana iny ka any ka vao misy mihetsika io dia tonga ty aminay ny information dia mba ampitany amin'ny tompona andraikitra fa amin'ny mafiraisamom-pirenenanay dia mijanona eo amin'ny fampitana information kosa ny anay fa eo amin'izay tompona andraikitra no ambany ka ao anatin'le hoe misehatra iraisam-pirenena sy ny sisa le izy ny isan'ny fanontaniana apetraka kay mpanao gazety isan'ny resan'ny olona eny amin'ny fiarahamony ihany koa dia hoe fa tsy afaka manao tsindry ve amin'ny tompona andraikitra eto an-toerana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tahaka ny ataony amin'ny resaka politika manoloana nyity fanondranana ny arenaka ibony tany ity ny vaovao ny alakamisy ariva teo nanao réaction ny masovo frantsay François Goldblatt frantsay moa dia iray ao anatin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena atao riany nanalana ny talent général ny trésor farany teo Twitter moa jerentsika ny sary mahakasika an'izay ny réaction nataony masovo frantsay François Goldblatt nazava araka ny anarahantsika azy amin'ny sary andrasantsika sary avy amin'ny namana teknisiana dia rehefa miseho sary dia zahantsika azavaina resahany eo ny zavatra tiany ny masovo ambara izao zany ny faneho-kevitra na ny réaction nataon'ny masovo frantsay tamin'ny alakamisy teo tamin'ny fotoana izay nahafantarana fa nesorina ny talent général ny trésor amin'ny resaka bois de rose ve tsy misy atao hoe tsy tokony efa nisy ve nandritra ny herintaona zay hoe signal ratsy amin'ny resaka hoe fanjakana tsara tantana sy ny sisy zay fa maninona zany tsy mitendry zareo anatin'le izy atomboko ato amin'ny colonel Robvelo Marie Michel any amin'ny tany tena mampiasa ny démocratie ao amin'ny dikany hoe fahafahana amin'ny teny sy fahafahana amin'ny tsikera rehefa tsy mahombo ny mpitantana anankiray dia tsy miandry asorona fa izy ihany dia manala ny tenany raha izay setriny zay kosa koa nefa ny dia zao raha ohatra ka tsy resaka politika no nahatonga n'ilay baranahany dia zay vao asorona ny teknisianina fa raha ohatra resaka politika ka nitsoniavy ny teknisianina ary voaporofo fa tsy mety le fanakavihevitra politika dia mametraka mpialana le tokony ana politika zay zao mifijerina azy dia zay ny tokony io ary mbola mandeha lavitra mialatsiny ianikaja satria natiana na tsy tiany amin'le amikalin'ny CST mpanao politika ihany ny tena za dia mialatsiny fa misy zavatra atahorana amin'izao fotoana izao raha ren'le vokatry ny fampihavanam-pirenena reny no tanteraka le hoe fanamafisana ny fahefan'ny exécutif dia vao mbola eto sika ho sahirana eto satria ohatra ny tsisy deriva arofanina tsony eto zany fa dia zay tiany exécutif atao no atao ary raha amin'izay fotoana izay tombona ny lazain'ny ambassadeur iny ka zay mantsy ny atao fantaniko satria dia eo amin'le resaka bois de rose heritaona zay no république faefatra ny filova avao nefa ny tsy tena misy hoe communauté internationale tena hoe zay dia manameloka ny fitohizany bois de rose eto ohatrany tamin'ny politika mantsy
bon marina ino misy efa niteneniko teo voalohany teo moa manao hoe misy fitsokombakombamana avy any velany io a mazava zay fa zao koa nge azadino ny ino ty ny zavatra mampanahirana ny firenena ngeza lehibe rehetrarehetra dia tsy zay ekonomia sy hampandeha ny toekarentsika ty amin'ny andalatany andalam-pandrosoana fa ny azy ka raha ohatra mbola tsy manembatsembana ny azy ny zavatra ataotsika na inona na inona voako na inona mivoaka eo dia milaza aminao andrematoyankiza fa tsy hiteny izy fa rehefa izy ny manomboka hoe mikitikitika ny andraikiny izy mititika ny tompontsony manjary voapopoka ohatra ny teratany ny manana kapitalina firenena miditra tsehatra izy amin'izay fotoana zay zay ngamatoky lesona ho atsika rehetrarehetra zay andriamato andry ya efa nanomboka tamin'ny ataontsika hoe teteza mitatra reo nametraka n'le condition mikasika amin'ny bois de rose io misy fotoana name 52 millions de dollars ny banque mondiale dia tao anatin'le clause ny contrat zany nasiany hoe gouvernance forestière afaka suspendevanaina raha vao mbola mitoy zao gabezy zao fa nefa zao ilaitsika ny ataontsika hoe ilaitsika ny bailleur de fonds fa alondaotsika ivadika iova fomba fisainany araka ny teneniko teo dia hoe ny fatratrarana an'ireo azo ireo any amin'le olona fotsiny ary manamboly ireo olona mpanondra an'ireo dia mandoa avoroeny ny vola n'le azo tratrany aminy izy zany dia efa ampy eritrereto hoe efa tonga hatrany amin'ny $100 kilo an'ireny bois de rose reny zany dia efa ampy ampy afahatsika mivelona miaro ny sistantsika miaro ny alatsika ny fahitako anazy zany amin'ny tamin'le hoe tsy mauvais signal ve raha ny fitobaky ny volan'ny bailleur amin'ny tontolo iainana satria ny vao nahazo vola ohatra zao ny fondation miaro ny air protégé reny amin'le nouvelle air protégé nahazo famatsim-bola be dehibe zany nomen'ny bailleur no sikafany zareo zany ny vola tamin'ireny ny fahitako anazy dia hoe ny safidy ngamba ny reto bailleur reto ndao ampiny reto fa dia ho hitatsika eo ny tena fandehany dia tsika zany anjaratsika zao ataontsika hoe miendrika an'izay fanampiana izay fa araka ny teneniko teo aloha ihany koa hoe tsy voatery mila fanampiana ary tiako amafisina eto fa tsisy manana intérêt hiaro an'ireo arem-pirenentsika ireo fa tsy tsika malagasy tsika malagasy tena ataontsika hoe akaiky ny fo kokoa ireo arem-pireneny ireo no ny vahiny ny azy ane mamoaka vola ngeny anazy tompoko terakasa ao anazy koa zany zavatra iverina any aminy any iny any orina any ka tokony izay le teneko hoe tokony miomba fijeritsika fomba fijeritsika amin'io resaka famatsim-bola io fiarovana an'le bois de rose sisa fa inona tokoa moa andriamato ingénieur des eaux et forêts ataoko mihitsy hoe eaux et forêts no antony tsy nedivanareo zany ividianana sambo aingam-pandesiny sisa erovana an'le ala ny fivoahan'le ala tsokisoko sy ny any nahatra am'izay inona ny tena sakana be dehibe famatsim-bola azo izy ny alliance forgast jerevako aloha zay le hoe naninona moa ny mpamarsy volany sy nisy réaction zay koa afaka mijery en tant que citoyen fandraisany azy de zao tsy anadahandrenitsika nge reo banque mondiale reo zao fataro fa mandeha ny rem-pirenentsika mahantra angetrika mimahatry rehefa mimahatry angetrika dia mitrosany amin'ny banky no zany mampetipety azy io zavatra mivoaka io tsy azo lava nyza zavatra zany de o zay anao hoe maninona moa nareo zereo forêt tsy mitondra chambre de guerre voalohany indrindra aloha paramilitaire aloha zay no diako ny teny teo paramilitaire zay mitondra grade zay fa tsy anjara anay ny manendrika neny ambony-dranomasina fa misy politika fa nipetraka amin'ny forêt ny any amin'ny air protégé dia napetraka tamin'ny ANCAP moa no namezana azy tamin'ny 96 fa niovan'le hoe MNP zay zao fotoana zao tamin'ny 96 nisy an'le loi Gelozy zany hoe le gestion des forêts de proximité napetraka tamin'le tatsatany mihitsy fanaovana izy dia ny forêt ary namoaka décret GCF gestion contractualisée des forêts io zany dia nomena andraikitra mihitsy le olona any amin'ny COBAM fitsondra azy collectivité de base rehefa mena any satria niantona aminezana azy responsabilité tatana an'le ala aloha dia voalohany indrindra matoy izy mbola nanana ala
dia mahay miaro zany le olona ireo ny zany ilana-cadrement fotsiny zany a fifezina zay zavatra zay ny zany ny asan'ny forêt tsy tokony hanendrika azy any ambony ranomasina ary raha misy ny comité interministériel eo no ilana azy rehefa tsy voaritra ty izy a zay vao mandeha manendrika azy a ny tokony hanendrika zay fa ny forêt fitao aloha ny asanao ny ty-tanety misy ny ala voaro misy ny menan'zay fitantanana azy zay rehefa tsy mahavita io tompoko de sory satria ny conception io tamin'ny voalohany de hoe tsy ho araka ny forêt ty lera protégé ty fa aloha menanina de ingénieur des eaux et forêt efa lehibe no apetraka ao ny varitra izy tataolina tsy ingénieur en forêt tsony de mandraky ty androany tsy ingénieur en forêt de inona moa marary mihitsy ny ainy ny azy zany makarary ny aiko adino le ingénieur ny eaux et forêt makarary any masy de zao ry zalahy ao anatin'ireo mihitsy indray no miteny hoe ato anatin'ny ty alavoarina ty mihitsy zalahy maka bois de rose de mametraka veliko nyfanontaniana raha ao anatin'ny ala arovanao io mandeha no bois de rose aiza ny responsabilité anao tokony ametrampelany ianao le zao ny azy zany tsotra fotsiny ny technicianna zany ty natao anao sentiment fa io ny lalàny io mipetraka io ny teknika ny anaranao ampiaro reo fa tsy misy hoe teotra mba mahafinaritra fa aloha ataoko tsy misy an'izany ny teknika manara roatra ihany ianao mo colonel eo anivony tafika de tsy retirety zany o ny anareo officier supérieur rehefa na retirety azy fantanina mitovy makasika le sambo teo nisy an'le hoe sambo afaka nandositra iny ray mandeha mitondra resaka bois de rose araka angamba iny ma colonel mety tombona ihany ve zany zavatra zany de inona tena mety ho fahasarotana tsy azahoantsika sambo hoe ahafahana raha mba nanana sambo piady mantsy mety nafindra tany am'izay hoe anenjika le fivoahan'le bois de rose tanda tsika nefa nosy ny officier moa rehefa retirety de tafiditra ny atao hoe corps de réserve diany ndray le izy bon eo indrindra manko no atonga ny ady hevitra manao hoe ny fahaleovatena zany a dia tsy mitaky hoe zo fotsiny fa mitady adidy sy andraikitra di eto any mahita hoe ka eto ndray manko mifotom-pisainantsika malagasy ny vahoaka mihitsy ny tsaramboarina manao hoe zao ngambantsika vao matsapa manao hoe tokony vidy sambotsika escorte kely anenjika an'ireny tokony vidy hélicoptère tsika anenjika an'ireny ary tokony amboatra firafitra ny tafika tsika satria ny tafika anetsy natao tsy manana qualité de police judiciaire fa kosotra ohatra ny any France de misy natao hoe gendarmerie maritime marin izy manana flotina marine izy fa afaka manenjika reo tsy mpanara-dalàna rehetrarehetra ary tsy bois de rose zany angeny tsara jerena am'izay fa nyty fanjonona mipesy ao anatin'ireo le mer territorial sy ny plateau continental tsika beny iny mangalatra amindreo angalarany olona daholo dia mijery ohatran'izao tsika tonga amin'ny fitenytanyreo any manao an'izay zany zao anaty fanjakana ara-dalàna tsika zao tena fananana resaka bois de rose filopirenena tiny sambo tonga de sambo 5 enina fito valo zay indrindra mako zay indrindra masarotra tsy anaovana zay indrindra ny alliance vargas teo teny $100 ny réclame en bois de rose manina tsy atao le zay indrindra ny mahatonga ny teny hoe na tsika mifehikibo de samby vidy manao hoe zange tsy mitady hoe andeo hividy aviso escorteur na hividy sous-marin zany tsy any le izy fa manana atsika na vedette misy armée am'le izy aingam-pandeha afaka manenjika an'ireny sambo mpanao charter manao cabotage manjony sy raha reny amin'ny teny frantsa argome izy atao hoe rafio zany hoe sambo efa antitrantitra ihany angely izy raha hitako le tamin'ny sary tsy de sambo ary fomba maka izy le mibatan'le bois de resto marotoetra fa mba efa rafio mahagaga ile rafio iny mandeha 10 nœud 15 nœud tratra de ro tsika raha nana vedette mandeha vitesse any amin'ny 50 nœud vetivety iny de vao cercle iny dia ambanana amin'ny armement kely izy fa sao de mamaly dia averina ny fananatsika zay iny azo atao amin'izy de eo ny mahatonga l'izy mbola mamafy manamavo amafisiko le tenin'ny andro tao le manao hoe avoroeny sy ny karazany fa irio rehetrarehetra bois de rose io
zao moa ny stock zao fa stock zéro élastique ny sasany ary mety efa simba raha tsy efa nandosy fa raha reo rehetrarehetrareo namidika ampiasaina lay fifandraisany professeur Radson moa mpiteneniny foana matetika hoe secteur primaire base secteur secondaire moteur secteur tertiaire mamarotra azy ireo le bois de rose reo nge raha ahodiny eto azy reo amidy ahodiny eto reo mpanao artisan ambositra reo mitady an'io mahazo an'io dolidoly iny juskatra any amin'ny faritra atsimo rehetrarehetra iny jereo reo ny artisan fa menimena any ny artisanat reo nisy le fotoana le hoe odorana ohatrany nampone kely iny sa ahoana ny azo zay fa misy orinasa lehibe tany États-Unis nidiran'ny FBI mihitsy voasazy nandolamande mahakasika an'io resaka bois de rose io le nampanamboatra gitara ny eto amitsika zany am'izao fotoan'izao sarotra ianareo anivon'ny alliance voargasy ve tsy afaka miady am'izay zavatra zay hoe omena amoronana asa anatiny bois de rose io fa tsy voatery hoe ho amidy any kio rehefa tena hoe voafeny famoahana azy ia resaka kely aloha ny tantaran'io resaka bois de rose io vetivetika fotsiny tsika zany tamin'ny resaka exploitation forestière io tamin'ny 2000 nijanona ny permis d'exploitation zany tsy namena ntsony de noho ny aveo fatao amin'io zany navela nisy autorisation d'exportation hatramin'ny 2004 hoe tena nakarana agrume na le bolaboly reny zany afaka alefa de aveo 2004 ndray nivadika izy hoe travailler de aveo hatramin'ny 2009 e produit fini am'izay zany hoe le lalànatsika mihitsy zany hatramin'ny 2009 no efa nandeha tsikelikely tany amin'ny fanodinana eto atoerana de zay de noho ny aveo am'izay moa mivoaka le lalàna tamin'ny 2009 hoe le olona 3 mahazo manondra na bolabola ary zay nampalahelo anay ary nametrahany fitoriana tany amin'ny conseil d'état ny tamin'ny 2011 zay tao amin'ny alliance voargasy de efa namoaka sosikevitra communiqué hoe satria tamin'izay sahirana ny artisan tany ambositra nisy grève ny artisan tamin'ny juillet 2011 tsy ampy ntsony matière première tsy ampy ny hazo de zay hoe rehefa ikirakirana io ihany tsika de hoe misy une partie raha izay no mamety zavatra une partie rehefa tsy tianareo mihinany malagasy le izy de une partie meoviny artisan fa satria mety tsy hoaraky ny artisan koa le azo be de be reny zany fa mety misy industrie afaka transformer andreny eto toerana fa ny zava-dehibe zany de ny lalànatsika hatram'izay fa efa nakany amin'io hoe transformation eto toerana io manome ataontsika hoe valeur ajoutée ary zay ny zavatra tokony tena izy tsika miresaka ataontsika hoe lamba akanjo manafatra teknôlojia avy any ivelany reny zone franche be de be reny rehefa tsy haitsika io ndondray afarana ny sinoa reo mpanao tao zavatra sinoa reo ampianariny gasy raha mbola mila mianatra gasy satria za mino fa zareo zafy maniry mbola mahay kokoa ny sinoa de eto aty de manangana orinasy atsika fa mialohan'izay kosa aloha mialohan'izay mba tsy isin'le hoe indray fa lasa makany amin'ny valanjavaboary de andao arovana tsara ny valanjavaboary tsika aloha apetraka tsara le antsoina hoe traçabilité le hoe ty azo ty de avitaiza nakaiza mba tsy hoe lasa rehefa misy orinasa mitsangana eto de any amin'ny valanjavaboary indray no vatsiny misy anampiko kely an'le izy tena ampiko fotsiny le izy misy zavatra mafisiko anatina zavainy andry voalohany indrindra aloha ny famarotana zavatra ohatran'ireny eo anivony organisation mondiale du commerce de efa mipetraka ange le atao hoe commerce équitable izany commerce équitable zany ny resaka traçabilité iandro teo de voalaza tsara mihitsy hoe tsy zavatra natao tao amin'ny tsy ara-dalàna ty fa azo tsara mihitsy nanaraka ny procédure circuit ara-dalàna zay le commerce équitable ka rehefa zavatra tsy vita nanatrika an'izay de efa tsy azo atao zay ray zay faharoan'izay eo am'le fanodinana zahay moa tamin'izay tao amin'ny CST eto amiketo ty le tolo-dalàna nanao tolo-dalàna indro mietona zay ny anankiray ny soniaviny Joseph Yolande ny anankiray zany nanao soni azy miasa mihitsy dia voalazanay atony hoe loi d'orientation de la stratégie économique et sociale pour un réel développement de Madagascar ao anatin'io de nisy resaka hoe ressources naturelles et stratégiques
de raina aloha fitondram-panjakana fa efa niraisiny le voambolana hoe stratégique satria nanangana izy ministère de ressources stratégique fa mbola tsy tonga am'le teny ilanay azy ny endry zareo ny fijeriko azy ny stratégique aminy de ny minina ihany fa zahay tsy nianona fotsiny amin'ny mininy fa tao anatin'ny sainanay mihitsy ny hoe bois précieux malagasy rehetrarehetra bois de rose ebene stratégique reny inona ny antony anaovanay stratégique ndresaky iandro toa le fanomezana permis natao tateorinany adjudication tsara ny adjudication satria tsisy miangatrangatra ary lalàna efa natamin'ny andro nyfanjanahantany tany amin'ny taona 1930 angamba izy iny le mantoro zay fa ny fanitsangana hoe tsy maintsy atao ny adjudication fa zao kosa ary sosokevitry ny syndicat io national exploitant forestier zay nivadika ho groupement ankehitriny na mpivadika azy groupement aminy de hoe sady anao polisy ny mpikambanao aminy izy no hiaro ny tombontsoa fa raha syndicat manko tsy miaro tombontsoa fotsiny fa na tonga azy groupement de ndao ialany ty miaro ny tombontsoa fotsiny fa anao polisy mihitsy tsika hoe rehefa kary nasakany tena de hita ka eo no atonga teny hoe amin'ny adjudication de zao ny eritreritry ny syndicat ary za de mimbokevitra aminy mihitsy am'izany manao hoe ny fitrandrahana ala any amin'ny fotony arahana lalàna sy manara-penitra fa tsy hoe trandrahana de taanapaka andro any de tapahako ty fa misy fepetra ary nampianarina azy zany tamin'ny formation dia natokana ho an'ny malagasy irery ihany na farafaratsy ny raha vahiny izy vahiny fa manana sieziny mandohetra eto Madagasikara fa mifanodinana eo de mitombo hevitra manamafy le tenin'ny andro tao hoe misy ny artisan raha ohatra ka tsy zakan'ny artisan miantso investisseur tsika tafitra ny atao idée hoe zany investissement direct eto izy de mamorona asa fa tsy eto dia alefa nivelany zay le izy ny zareo nivony corps forestier ao anatin'ny administration forestière ny fanotaniko hoe ampy ve ny isanareo ahafahana mifehny io zavatra io raha tena omena anareo ary ny ndraikitra manontolo sy feno ao anatin'le izy tena afaka miatsika marina ve nareo sa hoe inona ny zavatra tokony maika amehana mba ahafahan'ny olona nianatra momba ny ala mifehny ala araka ny tokony ho izy resaka hoe ampy sy tsy ampy aloha raha malezay toy zay hoe ampy tsy ampy ampy satria zao ny olona afaka misavany ty de zay mifaritan'ny ordonnance 60-128 du 3-10-60 ny forestier zany fa nisy décret d'application nivoaka anina décret numéro 61-078 io de namialarana koa ny gendarme sy ny polisy zay officier de police judiciaire fa ny agent de police judiciaire tsy mahazo manao an'le izy no zany zany ampy azy zany ny anendrehana an'le izy fa ny zavatra tiako apetraka zany de hoe misy stratégie resaka stratégique resahany eo mazava ho azy aloha fa tsy ministère stratégique ny forêt fa le produit forestier tompoko de tena produit stratégique ary ny ala malagasy tropical de stratégique satria ny fapotsika ny forêt primaire vero tsy miverina trony io zany stratégique io zavatra io de verenako kely le sambo teo ho amidy le bois de rose de vidianina sambo ny voalazany texte aloha tsy zany mihitsy aloako aloha de apetrany de hoahitsy zay zavatra zay misy antony anakona ny antony antsika an'izay voalohany indrindra voalaza ao de ny reny vola azo avy amin'ny bois de rose zay de azo tamin'ny fanombana ala ny lozika zany tokony veriny reny amerenatsika ny ala anaty zany ohatra ny somary malefaka ihany ara le décret momban'ny fonds forestier national fa i fonds forestier national io de mbola ame 40% makao amin'ny trésor public 60% sy miverina amerenina le an'ny ala fa de mametraka fanotanina tokoa hoe revidianina sambo tokoa le ny volana bois de rose de lanydolo aloha zany reo bois de rose reo de fa lanydolo le bois de rose de sambo vidina tamin'ny bois de rose nendrehan'inona indray
le izy angambany a le hoe utilisation an'le ary zay mbola endrasantsika io les plans d'utilisation le vola azo amin'ny bois de rose io raha ohatra varotana izy ahoana fomba hanaovana azy zay mbola miandry hatramin'ny 2016 mbola tsy voafixe fa marina tokotra ny tenen'ny Aimé Joseph teo hoe raha ny lalàna amin'izao fotoana aloha dia tokony ary zay koa dia tena hoe tokony hiverina amin'ny ala ary indrindrindrindra ferovana ny alantsika satria nge zava-misy amin'izao a dia fandrarana no atao ny fandrarana tompoko a ilaina amintsika miteny zao fa tsy mety tsony io a ataontsika hoe à long terme zany forestier zany ngambany tsy manano ataoko hoe tsy manano maizy azy raha tsy miditra any an'ala dia mba mikapa hazo durablement hoe ataontsika hoe maharitra zany zay no asany misy foana ny ala nefa dia ampiasaina ny hazo zay tena nisany andraikitra anany forestier fa mila trandrahantsika reo fa trandrahantsika amin'ny fomba maharitra kanefa raha tsy voaharitsika tsy mipetraka le fandrindranan' io dia hiverina amin'ny teoloha tamin'ny 2003 angytsika efa nanao an'io recensement na bois de rose io nanomboka tany no elastika io zavatra io nanomboka tany 2003 tany dia satria nahoana satria tsy mbola voaharitsika le ala zay ngambany tiako resahana fotsiny hoe tena marina mila miverina any amin'ny ala le izy fa kosa fomba maro no afaka ampiasaina an'le izy amin'izay fiverenany amin'ny ala zay miasaka teneniko teo za nge tsy nanao hoe le volan'ny bois de rose io ny fidianana chambre fa fitaovana ohatra ny ilain'ny firenena rehetrarehetra iny dia ny budget général de l'État no mividy azy tsy ohatra hoe rehefa mividy kalashnikov mividy tafondrotsika dia tena le budget général de l'État mihitsy no mividiana azy fa tsy hoe volan'ny bois de rose io no raha izay faharoan'izay ny fahazahoanan'le sambo koa nge azo hidirana nisy zavatra ny soratako moa tany ananina tany manao hoe karazana réforme kely ny atao hoe ny tafika tsiditra amin'izay tsika fa ny zavatra tiako tenena fotsiny dia zao amin'ny fanenjena ny pirate zao ohatra dia nomeny ny communauté internationale andraikitra hoe iny faritra varatra rehetrarehetra iny hatrany amin'ny Seychelles mipaka azy hatrany akaikaiky ny Tanzania iny Kenya iny dia anjaratsika malagasy zany hoe raha ohatra tsika mahita nireny zavatra eny dia anjaratsika zay dikan'izay zany dia zao tokony omen'ny communauté internationale fitaovantsika ahafahana manenjika reny pirate reny satria mamay azy pirate reny satria manimba azy ao anatin'ny fanenjenan'ny pirate zay rehetra tsy mandika dalàna ao na manondrana fananatsika tsy ara-dalàna na ny manjono amin'ny zavatritsika tsy ara-dalàna dia mena andraikitra zany force zany daholo raha izay faharoan'izay tiano amelokony communauté internationale nahoana tsy nataony tsika mpikambana ao amin'ny COI commission de l'océan Indien nandefa lafa vinavina fisainana manao hoe inona moa no manakana tsy manaka mametraka volet anankiray ao amin'ny COI ny atao hoe volet sécurité rehefa mipetraka zay volet sécurité zay dia ifanarahana azo atao ifanarahana ny eny manao hoe azahay manolotra fitaovana satria frantsa ao anatin'ny COI fitaovana rehetrarehetra reto ny chambre sy ninona dia ohatra ny meny frantsa fa inareo malagasy tros manomeny olona ary mino fa manana olona vonona nao an'izany reo tafika an-dranomasina malagasy reo ny amin'ny vola indray amin'ny fond FFN mba ilana amin'le hoe ny enimpolo isanjato lasany amin'ny trésor eto azy moa dia efa niteneniko ty afatra amin'izay amiko dia tokony inverser ny fandrotsahana azy hatramin'izao manko mandrotsaka vola dia any amin'ny trésor dia rehefa amin'ny trésor dia tazoniny azy enimpolo isanjato tsy ny trésor ny ratsy fa any firenena iny efa tsy tika zay le rafitra fa ny any inverse ny tiako natao rehefa niteny ny ministre ny finance taloha zay lasa filohan'ny république ankehitriny dia manao hoe décentralisation ny service fiscalité antony décentralisation fiscalité dia zao any amin'ireny no retsaka ny vola araha ny élu sy ny technicianina ao amin'le vondrom-bahoaka izy tsandrapairainy ny vola iny anjarany manao hoe ty mijanony eto aminay ampiasainay eto anaovanay andry ala simba ria miakatrany
mialatsiny aho fa tany an-talàna nge nahita tsy fantako moa zay farany teknika fa tany an-talàna nahita pitrandrakala fa tsy pijirikala izay nanao étude nanangana kely karazana pépinière na bois de rose tsy fantako ankehitriny aloha na omby izy na tsy fa masoko mihitsy nahita hoe ty bois de rose pépinière ty no ataoko zany zao tokony akina zany anao recherche ohatran'izany na de hoe afaka 50 taona raha nytaranakitsika orinao amin'izay fotoan'izay nge mba misy régénération ihany le essence sady le izy nge io sambo tsy ho tongatonga fotsiny eto hoe tsy maintsy nisy nanafatra io le mpanafatra nge raha tsy manana sambo aloha tsika zao anenjehana an'le sambo be le mpanafatra enjehana zay de tsy tonga eo sambo io ary ny communauté internationale anisan'ny fomba azona ny ampina tsara atsika tsy alareny eo nge misy base militaire frantsay zay akaiky vetivety miaraka amin'ny frégatiny izy de afaka mi-intercepté an'ireny sambo reny eny ampovoan-dranomasina rehefa tsy ananatsika le fitaovana fa zany zao afaka anampindry zareo international atsika le diplomatie atsika ve zany mbola malemby ve manoloanan'izay rehefa toraka toleriny me zao zay verina ato ndraiky keo ny zavatra nyresany iandro hoe misy 4000 mètres cube any an-dafy any misy an'ireny azo be dehibe reny tao Afrika moa tao Tanzanie tao Kenya sy ny tiarazana dia ny antso ihany za raha tao ministère ny directeur général ndao roa pio zay amreto anyreto amirenina andreo tsy maninonako za forestier ndao raha fampiko nareo a dia inona ny tokony atao izy izy zavatra tsy asiko ataonareo a dia zao aloha antaneo aloha zavatra efa nataony diplomatie malagasy amin'ireo azo taraiky tanireo rehefa hitanareo zay a dia verina mivotsika dia raha zao inona nanina dia eto no hitantsika zao nanaovana azy dia nanao an'izay tokoa tamin'ny andron'ny ministra teo aloha fa tsy ministra amin'izao fotoana zao dia verina ny vory nanahoana ny fandehan'izy monsieur le directeur général le izy ony zany dia tsy avelany zareo averina titsony raha tsy voapirofotsika malagasy fa azo avy eto Madagasikara mihitsy io dia ono aletia samynaizaneo mifanohay lahy dia ono aletia zany ve ideolozika tany entan'io tratrany zareo tany natsonitsika ny seziratsika izy hoe misy azonareo tratra aty rehefa akazo ve tsika dia hiteny ndray le anina hoe trofofanareo rifanareo dia hoe zay diplomatie malagasy zay hoa fa tsy diplomatie vahiny fa misy zavatra be dehibe ny any ambaditra zay e satria nisy azo tratra tao Maurice raha tratra tao Maurice nisy olona nandeha tany mission le ministre avec un chef service du contentieux tao amin'ny direction du contrôle et de l'amélioration de l'intégrité io banditerio moa dia mpandeha vany amin'ny tanàna vany aminay vany ambositra izy io dia miresaka amiko inona marina tinona tongotra ny tany zay ny aloha izy dia tsy nanao ininona fa ministra noho nyodikodina tany ambaditra tany dia metraka fanontaniana am'izao aizy zao reo azo tany Maurice reo fa nisy matsy azo tao Comore io direction nisena io ny nandehanaka ny Comore tavaverina somatsara teto ny azo tany Comore nisy io vo tonga teo zany ministra raparany antelo dia nandeha io le ny fatratrarana andreo zavatra reo dia misy olona ono alefany e dia nisy namana mba miteny tamiko tsy haiko hoe président tena mba avalana amin'ity contentieux sy législation forestier tsy tokony anao nandeha alao resany zalahy fa anina fa vao ny telefona izy azafady aloha président fa ohatran'ny misy manaratsy be anao ty dia tsy mandeha anina indray dia olo-kafa ny nalefa tany tsy obési misy manaratsy ianao zany nisy nanaratsy zany fa sosanatria tavaveriny eto dia tsy misy tsisy azo atao trony rehefa tavaveriny eto izy matsy dia olo-kafa ny nalefa tany tsy obési tsy forestier dia mazava ho azy fa nody fotsiny ataony any ivelany iny olona tsy hanao inona tsy hanao inina dia mandraky tiny androany ametrahako fanontaniana aizy reo fa tokony iveriny eto reo fananam-pireneny reo
zay ny tokony mbola tsisy vala zay fanontanianao zay aloha fa izany ampanao gazety ary ny tena masatra ny tetantary ty a amin'le ary zay ny mahatsara hoe mbola tsy mainky atao amintsika dia efa tsamborona le izy mba atao zay tsy haingany fa raha ny convention sy ny avitsika convention de Palerme international mikasika an'ireny trafic reny dia lasan'le olona nanao saisie ny entana raha mivarotra izy a afaka omeny ianao le convention zany manery anazy ame anao fa tsy voatery tsy voatery izy amin'izay tantara zay ka zay hoe dia mbola tsy miaingy eto amintsika dia loatra eny ary tompoko lasy tompoko vavy efa mihoatra ny ora tokony resantsika eto ny bois de rose arena ambonin'ny tany ala nahoana no misy fifanoherana eto amin'ny tanjony firenena amin'izao fotoana izao ny loharanom-baovao ofisialy milaza fa voafele izy nyponina ny toerana ihany koa manome vaovao mpanao gazety sy ny sisa milaza fa mbola mitohy fanondranana io a na dia eo aza ny teny hentitra nomeny ny filoham-pirenena hery rajonary mampianina ampitsarana avy hatrany zany fanondranana bois de rose ary fanontaniana farany ary amarana anareo ny teninareo tsirairay avy ihany koa atomboko atsy amin'Andriamato rakotony Irina Aimé Josepha manaraka azy ianao makolonela dia mamarana azy ianao Andriamato Andriandriamanga isan'ny aya amin'ny olom-pirenena ny amin'ny hoe sao de praitsy kombakomba amin'ny fanondranana bois de rose io ny fanjakana tonga dia ataoko hoe fanjakana fa tsy teny anaran'olona fa ny olona rehefa miresaka amin'ny mpanao gazety dia rakoto raha be iny moa zany arakaraka izay mba heniteniny ihany zay ny fanontaniana sady mamitina mamarana tsy ny zay rehetra mba tianareo amaranana ny fandarana amin'ity hariva ity sika Andriamato rakotiny Irina Aimé Josepha ny raha moa dia efa napetrako teo le resaka volonté politique fandraisana ndraikitra raha mahany bois de rose tsika dia tsotra tsisy zavatra sarotra io andao aloha atao ny vérification de stock tous les stock rehetrarehetra rehefa vita ny vérification de stock dia tsy maintsy mandray décision ny ministère tompona ndraikitra amin'io hoe raisina ho azo ara-dalàna sa eo koa matsy mbola metrahanjala fanontaniana hoe azo ara-dalàna sa tsy ara-dalàna nisy ny exploitation forestière farany par gré tamin'ny 2000 dia tsy tena nanao an'irenyle opération be tamin'ny 3P reny efa ela ihany dia tamin'ny 2004 nisy an'le hoe permis par adjudication simplifié 5 mois be lavandrindra zay ny farandrindra dia tamin'ny 2012 angamba tsy pekely misy décision de justice misy exploitant anankiray zay ao Andapa fa le alany aty akaikin'ny Atala aty à 30 km kahanina amin'ny lalana Vilmakany zany amin'le atsony hoe analana tso zay misy azy zay no ny mena fa tsy navela amin'ny ovion'le 2011 00 ordonnance iny dia tsy mahazo mitrandraka bois de rose izy dia misy anankiray koa aty alalan'ny sofo aty zay ny exploitant any ka raha reo exploitant anankiroa reo ny azo amin'ireo alan'ireo tsy afenao n'ity Madagasikara ity zany hoe efa vita zany le resaka exploitation forestière ny trandrahana ny bois de rose dia ny zava-droza dia zao tamin'ny 2006 à 2005 ny ministre tamin'izany amin'izany dia nanao nyty le autorisation de collecte io autorisation de collecte io ny fanakorontanana be indrindra tao anatin'io resaka bois de rose tsy nahavahana azy trony satria 2006-2005 angambany izay torin'ny fasazona cyclone anankiray dia natao collecte nefa nyzany collecte zany zavatra ao anatin'ny herintaona zany fa ny bois de rose ny zato taona ao mianga tsy tokony zay collecte zay vita io collecte io satria nisy vola tamin'izay fotoana zay 1,6 milliard c'était en 2005 io vola io zany nampidirina tao amin'ny trésor fa il paraît redevance nangonina au vu de ce collecte nampidirina tao amin'ny trésor io zavatra io dia namaly ny trésor aiza ny texte afahanay maka nyity volanareo ity fa rehefa tsisy texte io tsy afaka mandray an'io zay dia tsy narotraka mola izy dia netin'le directeur interrégional izy tamin'izany niakatra Antananarivo tsy ty vola hatramin'izao tsy resaka vola amin'ny manahirana fa resaka teknika no hidirako
taperina fotsiny satria tsy azona atao tsony le autorisation de collecte ny taperina fotsiny le autorisation de collecte tsy nisy état de lieu natao hoe tafitra azy izy androany raha anina manina zao stoko zao raha anina manina tenena hoe fandraitsy-kombakomba tamin'io resaka eo ny fanjakana hatrany amin'ny 2006 hatrany amin'ny 2005 ary mbola tsy vitany hoe miraitsy-kombakomba fa nanasarotra ny asanay forestier satria tsy nisy an'le état de lieu natao après le zavatra zay dia tsy fantatra tsony zany manao enquêtenazy ianao aty amin'ny 2009 efa natamin'ny collecte reo izy izy satria tsy mifaranana ara-dalàna le collecte tsy nisy état de lieu toinale collecte manao no aty amin'ny 2010 anaty amin'ny collecte dozay hoe rehefa vita io tompoko a dia raha niraraka tsy azo zao fa nyzao zavatra zao fa tena mangity zany hoe anatin'ny firy-taona na mahana an'ity bois de rose ity tsy voava raha niraraka tsy azo zao fana rehefa mba vita ty zavatra ity andreo iverena atao exploitation forestière amizay a ny bois de rose anaraka ny décret 98/782 amizay a dia voaraka tsara ny zavatra reo sora tompoko ny colonel Robevelo za tsy amerina tsony fa manjary misy redondance manjary misy pléonasme fiteniko matetika zay rehefa miresaka mpanao gazety ko aza manao redondance tianao redondance satria imboako manana zay teniny zay ary mariny zay fa ny any tondrako ny fanteny famaranana amin'ny maha sociologue amin'ny maha économiste dia ty misy phrase anankiray nalaiko tato amin'ny hoe compendium de doctrine sociale de l'église la tendance à l'exploitation inconsidérée des ressources de la création est le résultat d'un long processus historique et culturel zany hoe ny trandrahan'ny olombelona be loatra le fananana natao nanahary teo dia manjary misimba kamiko io taratasy nataon'ny papa Paul VI amin'ny atao hoe octogésima advenienza tamin'izy mbola teo fahavelony zany ka hoentina hitaritana zany olona dia io zany rehefa mamaky anao dia zao zany tokony isy zany fitaizan-tsaina ho an'ny olona tsirairay avy ao anatin'ny vaoaka tsirairay ka anisan'izany no hoe sao dia tonga koa ny fotoana mba hovatsika ny filahtsika hoe bois de rose palissandre ebène satria mekely reo akehitriny ane malaza zany hoe polonia zany sao de tokony za tsy mahalala lisy fa za tsy teknisianina mombany tsy manana ohatrany rangahatya tsy ohatrany rangahatya fa nyreko de hoe zavatra vita amin'ny polonia ony sady moramora le izy dia azo ataoko sao de misy filana vaovao izy tokony hitarika an'izany mialatsiny afa mpanao publicité kely ny mpianatra sady mampianatra ny atao hoe travailleurs sociaux de développement misy any amin'ny katolika any amin'ny Andriambery misy any akasy toy zay hoe tonga angamba ny fotoana zao ohatra hoe mamoaka ny maîtrise zay zao ny zaro maîtrise tonga ny fotoana hoe anao andreo hianatra hitaizany olona amin'izany sotra tompoko mamarana azy ianao rehefa toa andrindriamanga ia sotra indrindra moa zany tsy amerina zay voalaza ihany koa fa saingy zao fotsiny amin'ny fanjakana tsy mila miraitsi-kombakomba dia manambola amin'ny fanjakana araka ny teneniko teto hoe mampiatra lalàna fotsiny tsika dia tsy mila miraitsi-kombakomba zany fa mampiatra lalàna fotsiny dia ampandoavina ny vola voalazany lalàna ireo olonireo dia manambola ny fanjakana zay fotsiny ngambany dia ny afatra ho an'ny olo-pirene rehetra satria fanaovana tsinitsinina tsika zao ataon'ireo mpanondrana tsy ara-dalàna ireo efa misy ny lalàna efa hoe ataontsika hoe voarara ny fitrandrahana an'io ny valanjavaboary zay tokony olo vaintaranakitsika arapidibola ho atsika ny zanakitsika mety tsy ahita gidro tsony satria hoanin'ireo mpikapa bois de rose reo daholo zany ny sakafony any anaty ala satria mipetraka ray volanany izy dia atsika zany tokony andray andraikitra mihitsy amin'le fijerena andreny ary fampitana ny information amin'ny tompony andraikitra na koa aty amin'ny alazo farigasy dia anjaranay indray no mitady hevitra rehefa aveo hoe misy laharana maitso ve zay indrindra tiako iavina amin'le laharana maitso ny alazo farigasy le 512 ho an'ireo abonné orange zany izy io dia gratuit tsy andoavam-bola zany fa raha ta misy osikevitra ianao na misy information tianao ampitaina dia manindra 512 ianao dia raisinay dia mino fa tafitany amin'ny tompony andraikitra izay zavatra zay eny ary tompoko tapitra ny ora tompoko lasy tompoko vavy tapitra ny fandarana mikolo-hevitra ny resantsika ny tontolo ny bois de rose tamin'ity alina ity ampahany any zay raha toka tena hoe hojerena ny araim-pirenena rehetra mbola ho resantsika manaraka ny safira
sy ny resaka any lakakany mbola horesantsika eto ampiakaratsika mpanao gazety sponina avy any an-toerana mbola horesantsika eto ihany koa araka nambarateny am-piandohanana mahakasika ny ty fiakaran'ny vidim-piainany ty grevy eto amin'ny tany sy ny firenena io horesantsika anasantsika vahiny ato anatin'ny fandarana mikolo-hevitra Andriamatora Koutenirine Aimé Joseph ingénieur des eaux et forêts colonel Robvel Marie Michel socio-économiste Andriamanga Andry coordonnateur national ny alliance Vargasy misaotra nareo telo mirahalahy nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana mikolo-hevitra amin'ny anaran'ny sampana fampalalambavao amin'ny anaran'ny mpijery ihany koa isorana anareo fa isika mpijery dia tsy atao ambin-javatra niaraka tamin'ny hatrany farany tato anatin'ny fandarana amin'ny zomandray ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko